lohahevitra an'io dia ny Fandriampahalemana. Efa niharan'ny asan-jiolahy ve ianao? Raha eny, inona no endrik'ilay asa ratsy? Niharan'ny asan-jiolahy? Niharan'ny asa? Ny halabotry ohatrohatr'izany zany. Fa niharana namakitrano ohatra hoe sotro mahery resaka ohatra ny hoe verivoly any an-tsena sy ny karazany ireny. Niharan'ny asan-jiolahy vakitrano. Eny tompoko, halabotry dia herisetra. Ny tengotra mbola niharan'ny asan-jiolahy fa ny magnodidiny kosa ny halabotry boka tsy miala dia fondro tany hazo. Mbola tsy ambola alongany fa ny halabotry amin'olo magnodidina misy mbola tsy niharan'ny asan-dahalo zaka. Mbola niharan'ny tatona taindreky. efa niharany vakitrano. Mbola niharana zaka tamatavy mbola tsy niharan'izany fô koa Sainte Marie tsy tokony zahoako izany. Fa niharany mihitsy vakitrano. Hatramin'izay malako tsy magnatoro Ragnary fa mbola tsy dia niharan'ny dahalo zany zaho. Mbola tsy nitrotro. Aiza ny tanàna misy anao? Faritra mena ve? Saronenana ambony, ia. Mora mangitra amin'ny ankapobeny zany atao hoe mena moa mbola tsy tena hoe mena zany. Mora mangitra. Azo lazaina hoe mbola tsy tena faritra mena aloha nefa na izany ary mbola misy ihany koa ny olona mitarainy. Saronenana ambony, tsy tompoko. Saronena, tsy faritra mena. Zava ampasobe manansatra. Sy mena loatra aminay fa ohatrany mavomavo foana. Sainte Marie. Tsy dia mena loatra. Avy any Sainte Marie zaka? Non. Avy Sainte Marie? Non, tsy menamena zay. Zavy Tananarivo. Amin'ny faritra Botany. Avy Sainte Marie za sisy faritra mena aminay Sainte Marie to fa ny milana. Vety Sainte Marie tompoko. Tsy jaune rouge ka. Inona mety ho nahatonga azy ho faritra mena na tsia? Satria misy mpanao asa ratsy dia indraindray misy mangalatra. Maro be koa zany ilay bandy fofokarongony ireny. Satria malakalana ny mpamakitrano eto aminay. Ohatran'ny hoe misy toerana ihany angamba ny mety fidin'ilay jiolahy ihany anaovana an'ilay izy. Mety ohatran'ny ety izao akaikina polisy manao PR sy ny karazany be sa hoe ahoana mety mahatonga azy. Satria mbola tsy betsaka amin'ny vakitrano. Antokony tanora tsy anasa zegny mahatonga ny halabotry satria zareo manana mbo tandrifo ho asan-jareo ara-panjakana na amin'ny firenena misy anazy kanefa izy tsy anasa noho zegny magnano tsy fidiny izy ka lasa magnano mampifoagna. Fa izy koa azy aloha no tsy fanananjareo satria zareo mila sakafo. Satria zareo te hihinana tsisy asa sady tsisy raha hohanina. Marobe zany ny jeune amin'izao tsisy asa. Araka ny hevitrao, inona no mety vahaolana? Mampandreny ny fitandron'ny filaminana fotsiny zany ny atao anay mba hoe misy fiaraha-miasa. Mampivory an'ilay fokon'olona ety amin'ilay quartier sy ety amin'ilay fokotany. Dia raha ohatra hoe misy vonina tampoka zavatra mahazo ohatr'izany dia mba manao signal ohatra ny hoe mitsoka sofle mafy dia taitra amin'ny manodidina dia mifamoro ny fokon'olona dia mba mamonjy an'ilay olona zany. Tokony ampidirinao hatrany foana ny zavatra izay mora angalarina angalarin'ny mpangalatra fa tsy tokony asiana mihitsy eo an-tokotany mba hisorohana an'izay zavatra izay. Rehefa mandeha dia hidiana foana ny trano. Ny vahaolana zany mba miovy plasy zany ny tanora mba hiasa amin'ilay hoe le diplôme manananjareo zany mba hoe mba misy asa zany ny tanora. Ire aman-dreny mbo hananatra ny zanany mbo hanoro hevitra ny zanany mbo hiasa na hianatra mba tsy hanao dahalo zany. Vahaolana fa zaoko ilay vahaolana ataoko atao amin'izay zany tokony mamorona asa ho an'ny tanora mbo hampidi-baolina zany mbo hahafahanjare mamely vady aman-janaka anjareo na tsy renireny zareo amin'igny zany na karaha mamorona karaha centre de formation regny.